Jesosy irery any voninahitra misaotra tompoko. Sotra n'Andriamanitra lehibe isika men'Andriamanitra ity andro mahafinaritra ity indray. Eto amin'ity toerana ity no atsapanao an'izany hoe famagin'Andriamanitra androany. Firy amintsika ny mino famangy eto Andriamanitra. Firy amintsika ny mino fanao zava-mahagaga eto Andriamanitra. Halleluja, halleluja, halleluja. Fifaliana lehibe ho anay ny mahita tavantsika tsirairay avy zay tonga maro indray amin'ity faharoa ny fitoriana filazantsara lehibe nasional izay ataon'ny fiangonana Jesosy mamonjy tarihan'ny filohan'ny fikambanana pasteur Radaf Léon. Miarahaba-tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fiangonana Jesosy mamonjy dia mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Na iza izany olona izany, na mpitondra fanjakana, na olona tsotra, tsy akanavaka na finoana inona, izany indrindra tsy nanaovana izao fitoriana filazantsara izao anaty fiangonana fanetina eto amin'ity banja malalaka ity izay antsoina hoe banja toalaza, mba hafana mampita ny hafatra amin'ny mpiray tanàna rehetra eto Mahajanga.
tena zava-dehibe loatra ry havana ny atao eto amin'ity toerana ity. Noho izany ny tsirairay avy dia ampifatoka ny fony sy ny fanany amin'Andriamanitra amin'izao hariva izao. Za mino fa maro amintsika reto no handray ny fahasoavan'Andriamanitra lehibe androany. Noho izany manantena ianao ary manana finoana fa hiasa mahery eo amin'ny fiainanao Andriamanitra androany. Halleluja! Izay mety endrik'olona hitanao eto amin'ity toerana ity dia aza atao mahataitra anao hoe inona ny anton'izao. Mety misy araka ny voalaza teo filoham-pirenena teo aloha, satria ny fanasana dia natao an'ny olona rehetra, izany nandefasana izany tamin'ny aino aman-jery samihafa. Noho izany dia hifantoka tsara isika anaraka ny fandaharana rehetra izay atao eto amin'ity toerana ity. Halleluja! Halleluja! Eto Jesosy, eto mahajanga Jesosy amin'izao fotoana izao. Eto ambanja toalaza ny fijerin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Raisinay ho tombontsoa anay fiangonana Jesosy mamonjy izay manao izao fitoriana filazantsara izao no afaka mampita ny hafatra amin'ny mpiara-monina sy ny mpiara-belona rehetra, satria mahatsiaro fananan'ny Grika ny endry sy ny tsy endry trosa izahay. Noho izany ny trosa fitoriana filazantsara dia tsy maintsy efaina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ko eto am-piandohana dia akasitrana sahady ny fahatongavanao manatrika izao fitoriana filazantsara izao. Mety tsy marary ianao, gamba koa mety tsy misy olana ianao, kanefa kosa raha matsapa hoe misy fahotana eo amin'ny fiainanao, zava-dehibe ny nahatongavanao eto Andriamanitra ny hamonjy ianao. Maka toerana tomboka ianareo rehetra amin'izao fotoana izao. Maka toerana tompoko ny mpakasary koa miverina any amin'ny toerany daholo. Nomboka ny fotoana isika toy izao indray ny fandaharana amin'ity fotoana ity. Ny pasteur Jean Dédier izay filoha-hevitry ny filakevi-pitondrana no hitarika antsika amin'ny fideranan'Andriamanitra. Ary aorian'izay dia ny filohan'ny fikambanana ny ray aman-dreny pasteur Tafleon no anoy ny fandaharana rehetra toy ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra ary ny vavaka ho an'ny mpiandray famonjena, ny teositrana, ny manana olana rehetra. Noho izany dia matoky isika fa miaraka amintsika eto Andriamanitra androany. Manainga mavesatra vice-président. Halleluja! Sotra n'Andriamanitra isika noho ny fitahian'Andriamanitra lehibe mbola manana an'ity fotoana androany ity zay voalaza fa nio no andro faharoa ny amin'izao fitoriana filazantsara lehibe izao eto amin'ity toerana kalamanjana malalaka ity. Mamerina ny fiarabana amin'ny rehetra izahay, ianareo zay nasaina tonga eto tsy akanavaka niza na olona tsotra na manam-pahefana, faly izahay miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ary maniry izay ny fahasoavan'Andriamanitra ny amangy ny tsirairay avy amin'ity fotoana androany ity. Halleluja! Anomboka ny fotoana isika angataka ny fitahian'Andriamanitra satria manatrika antsika eto Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe naiza ingonany roana telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Noho izany dia angataka ny fitahian'Andriamanitra isika mba hiasa eto ane ny fanahin'Andriamanitra handrava ny asa ratsy ny devil rehetra, fianana fahefana amin'izao fivoriana izao, fa ny herin'Andriamanitra ane no anjaka eto amin'ity toerana ity. Noho izany dia nomboka ny fotoana isika hiara hitsangana tompoko manainga antsika rehetra, hiara hivavaka isika. Misaotra anao izahay ry Tompo Andriamanitra io, noho ny fahasoavanao lehibe, noho ny fitahianao ka velonaina izahay, mbola manana an'izao fotoana izao zay apetraka eo am-pelatananao.
Solta indrindra tompo. Miraitsika de la ira manao hoe anarana mahavitra ny anaran Jesosy Kristy. Tsy misy anarana mahery mahafaka misarotra afa-tsy ny anaran Jesosy irery ihany. Halleluja, halleluja. Minao fa mbola hiasa eto ny anaran Jesosy androany. Anao fahagagana izany, anasitrana anao zany, anafaka ny olana eo amin'ny fiainanao zany. 25 anarana mahavitra. 25 Itia tanantsika.
anio ity. Minoy anao fa mbola velona sy miasa Jesosy Kristy. Ny asany tiany manafaka sy mamonjy ny olona. Araka ilay tenin'Andriamanitra omaly, raha ino ianao dia hiasa eto Jesosy androany. Alleluia. Velona sy miasa Jesosy. 1:50 ao anatin'izany hira izany dia hiangaviana ianareo rahalahy mpiandraikitra fanatitra efa hiomana sahady amin'ny toerana izay azonareo manatanteraka an'izany fa ny hira fa 1:50 aloha nataontsika velona sy miasa Jesosy mba tsy handrasana ela intsony amin'ny fanatitra dia maka toerana ianareo rahalahy. 1:50. Enam dimapolo si arivo ny hino atrany aza matahotra hoy ny tompo fa mivonona ny andresy hiady atrany ka tsy ambo reo sedra mety fanesy. Ira fa enam dimapolo si arivo hiara hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Manome voninahitra anao izay ry tompo Andriamanitra io na eto amin'ity toerana kalamanjana ity aza manatanteraka ny fanompona anao rehetra ka n'olotra fanatitra antsitrapo ho fanohanana ny fitoriana filazantsara jereo zay rehetra manatanteraka an'izany tompo. Ianao aneno hitay azy ho tahinao ny fidiram-bolany ary ho tahinao ihany koa ny fahasalamany. Ho voninahitry ny anaranao ane zavatra rehetra zay atao eto amin'ny anaranao Jesosy nanaovako an'izany vavaka izany sotra indrindra tompo. Amen. Asa matahotra ny tompo fa mivonona ny andresy iady atrany ka tsy amo resetra mety efanesy nino atrany sy anoso raha totorano masinamena Jehova tompo ilay tiko alovesany ho tany maina isona mela
farana tamilizar tsy fafatesany zany ho izy fanehonany erinira ninoatany sy androso ratotoraloma sy namena Jehova toko ilay tito anovisaleho tany maina tanelakotona foisivere ranazerataho andavana fahirenionatsy nanakery satiniray pama livavaka nilinoakany sy androso ratotsoraloma sy namena Jehova toko ilay tito anovisaleho tany maina nisoloe fanatena fa tsy andao anao mihitsy oisakany ejerena fa tsy nisakana mahadimy irakany iaroso ratotoraloma sy namena Jehova toko ilay tito anovisaleho tany maina aza matahotra hoy ny tompo ity an-tanana amizay tsika efa vita ny fanatitra ho anao zay navita iterana ray manitra resena mety ifalesy ninoatany sy androso ratotsoraloma sy namena Jehova toko ilay tito anovisaleho tany maina isotamelany atarosi ufatefarana tamiliza tsy fafatesany zany ho izy fanehonany erinira ninoatany sy androso ratotsoraloma sy namena Jehova toko ilay tito anovisaleho tany maina tanelakotona foisivere ranazerataho andavaka faireniona tsy amery satiniray pama livavaka ninoatany sy androso ratotsoraloma sy namena Jehova toko ilay tito anovisaleho tany maina fanatena fa tsy andao anao mety oisakany nijerena fa tsy nisakana mahakimy ninoatany sy androso ratotsoraloma sy namena Jehova toko ilay tito anovisaleho tany maina ninoatany sy androso ratotsoraloma sy namena Jehova toko ilay tito anovisaleho tany maina anovisaleho tany maina anovisaleho tany maina. Alleluia. Andriamanitra ne hitany tsirairay avy amin'izay nataony tanany. Izao dia androso amin'ny fandarana manaraka isika dia ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Io dia miankina amin'ny fandraisanao sy ny fandrenesanao ny tenin'Andriamanitra.
fa raha mahay mandray ianao aina ho an'izay mahazo azy zany tenin'Andriamanitra izany ary hitondra fahasalamana ho anao. Alleluia. Rehefa mino ianao eo am-pandrenesana ny tenin'Andriamanitra dia iseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra ka anao zava-dehibe eo amin'ny fiainanao izy. Omano ary ny fonao handray ny tenin'Andriamanitra. Azo atao anie ny avy hatrany dia mivavaka ho anao, na avy hatrany dia ataotsika ny vavaka rehetra ho famonjena, ho famahana olana, ho fanasitranana. Nefa mila ny tenin'Andriamanitra isika, satria izao ny voalazan'ny soratra masina, ny finoana dia avy amin'ny toroteny na avy amin'izay hieno. Ny teny izay toriana dia tenin'Andriamanitra. No zany manana faharetana ianao miaino tenin'Andriamanitra. Fahorinany zany dia izao, raha nino ianao dia handray ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka andeha harivavaka isika io manao amin'izany. Rehefa mivory tahaka an'izao ny devoly ihany koa manararaotra, afatitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany mba tsy hangalatra ny tenin'Andriamanitra izay toriana, fa mba hietefany aminao izany dia ho vonjena ianao. Zaho androany mba nandeha tamin'iny sisisin'iny mba nanasa olona, nahita olona maromaro aho izay nitafaresaka tamiko avy any Tiliara. Nareo rolahy, mino fa avy eto anareo satria zaho ne nanasa anareo teo. Ka Jesosy sao raha mahavonjy, Jesosy sao manafake, Jesosy sao magnasitra. Ho hitanao fa hojanga tokoa iha lafa mino tenin'Andriamanahary io. Zay raha volaniko aminao. Ka iha eto io matokia fa hiasa aminao Jesosy. Alleluia. Ivavaka ary isika amin'izao fotoana izao. Angataka